Miarabantsika tsy avindray etra tsy dia alaka misy maraina fa 10 ny volana jolay 10 misaotran'Andriamanitra isika voalan'ny mena izao maraimba voasaindreo anomeny heriny fa atsika miatrika an'izany anderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaka isika tomb'Andriamanitra tolotrano ny terany laza ny ady sy voninahitra soana izay fa zava-tsoa lehibe indrany ahafahanay miaraka aminao eto satria tompo izay momba anay tokoa ary raha anomboka ity tontolo andro ity izay dia tiana iny anomboan'izany miaraka aminao amin'ny alalan'ny teninao donina sy angatany anaran'i Jesosy amen. Mba tena ho finanantsika androany dia manao hoe miambina tsy ho azon'ny Satana. Ilay amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 manao hoe aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianaranao amin'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Amen. Izay rehetra manapa-kevitra hiandany amin'ny tompo ary nanao an'izany tamin'm-piheverana tsara dia efa nanomboka asa tsara izy. Kanefa vao fiandohana fotsiny izany. Vao nirotsaka ho miaramila antafika izy ireo miandry azy ireo ny tolona sy ny ady naseho ahy hoy matamoeto ny momba ny fakapanahy mahazo ny tanora manaraka azy ireo Satana manao an'izay amin'ny lenany tongony tsy ampy tsy mbola ampy fanandramana ao amin'ny lalan-diso manko izy ireny tsy miaro tena mifandriky ny devoly araka ny tokony izy ihany koa miambina sy mailo mandrakariva ny fahavalo dia rehefa tsy miambina ny fony sy tsy miaro ny tena ny tanora dia mifehy azy ireo Satana ary mampiasa fihetsehana amin'ny andriana azy. Ny vavaka mangina no herin'ny kristianina tsy afaka ny ho velona na hitombo amin'i Jesosy izy raha tsy miambina lalandava sy mitolona mibavaka. Jesosy ny tokony hanorantsika ny fitiavantsika saingy hiezaka hisarika ny fitiavantsika Satana hiala amin'ny zavatra any an-danitra ka hametraka an'izany amin'ny zavatra tsy mendrika. Rehefa vera amin'izao tsy misy fifehezana ny sain'ny tanora dia voataona ho amin'ny fironan-dratsy efa eo amin'ny rahateo izy miaina ny fahamelohany sy ny fiambenany dia lasa manjary mifantoka amin'ny fifankatiavany samy izy manana namana manokana olona hitokiana manokana izy dia rehefa tafaraka amin'ireo mpinaman'ireo dia tsy resahany intsony akory mahakasika an'i Jesosy tsy fantany ny hafetsehan'ny devoly koa eo amin'ny 2:40 eo 4:40 eo 5:10 eo ary 9:10 taonany dia efa mihevitena ho lehilahy dia mihevitena ho vehivavy lehibe sady izy ireny izay heveriny fa mahay mifidy ny lalany. Malala an'i Jesosy ireny ianao tanora maty izy mba hamonjena azy ireo tena fantany mantsy ny halehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy maniry azy ireo ho tsara sy madio izy mbo afaka hiara-monina mandrakizay amin'ireo anjely madio sy masina mandrakariva sy mandrakizay izy ireo. Aoka tsy ho adinontsika anao izany fa mitady izay ho harapany tokoa Satana tsy mipetrapetraka fa mitady amin'izay tsy mahavariana antsika ary mamitaka sy mikendry fitaka mba halava antsika. Noho izany dia aoka hiampina mandrakariva mibavaka mipo ary aoka soto hivavaka mandrakariva isika amin'ny fotoana rehetra. Amen. Vavaka isika. Sotranao indrindra iray ny amin'ny teninao izay niraisinay an'io. Amelany elokahy mamindrafo aminay fa matetika izay dia mandeha amin'ny fisainanay. Eo anay ny fohendry, eo anay ny fotony ary ampianara izay mba tia ny fahamarinana ary ahifaka satra aminao isan'andro koa. Ametraka am-pelatananao ny momba anay rehetra hatramin'ny bitika indrindra aza. Anaran'i Jesosy. Amen. Salam
miaro